enisaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fahalymiarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity sotran'Andriamanitra isika fa mbola miheno ny heriny hatrany alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaksika tomban'Andriamanitra eo mbola fempisaoranao zahay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay misaotra anao manokana izay mbola nanome anay zavatsoa ny teninao koa mangataka aminao izahay mba amafy zany eo anatinay mba ho tany lonaka tokoa ny fo hitsiriany zany ka tsy handalo fotsiny amin'ny fiainanay ny teninao anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe tonga mpamafy. Antsoiny Jesosy hoe fanasy fiainana ny teny izay ambarany amintsika. Ilayntsika miaraka amin'ny fanomanana tany tsara, ny mino fa tsara ny voavavy. Ny tenin'i Jesosy mivoa amin'ilay fanoharana saingy amin'ny hevi malalaka kokoa dia ny soratra masina manontolo mihitsy ny tenin'Andriamanitra izay manambara momba an'i Jesosy. Nilazany amin'ny fihetsika ireo mpino tao Tesalonika nanoloana ny tenin'Andriamanitra ny apôstôly Paoly rehefa nitoriana an'izany manko ireo olona rehetra teo. Hita amin'ny Paoly ny vokatra teo amin'ny fiainan'ireo mpino. Nafafy tamin'ny tany tsara ny vo. Nakany Tesalonika Paoly nandritra ny demisionera faharoa nataony tao aorianany nakanesany tany Filipy izay nikapohana sy nampidirana mponjasy sy lasy. Fampiherezana ho azy tokoa araka izany ny fankanesana fandroany tany Tesalonika sy ny fahitana ny fandraisan'ny olona ny filazantsara. Mety mihevitra ianao fa tao Tesalonika no niseho ny toe-javatra tsara indrindra tahaka an'izany kanefa iaina fanandramana mihoatra noho izany ny toerana manaraka izay nitsodian'i Paoly sy Silasy. Tsy hoe nandray ny teny fotsiny ireo mpino tao Beria fa nandinika an'izany koa. Sika rehetra koa dia saina mandinika manokana ny soratra masina, ianao zany anisany, mba tsy hantehitra fotsiny amin'ny mpampianatra fa n'inona zavatra ampitaina amintsika dia tokony ho halaliantsika sy ho tenintsika tokoa. Jesosy mihitsy no manasa antsika mba handeha hanaparika ny teniny. Tombontsoa lehibe tokoa no mizara ny teny Kristy amin'ny olona. Azon'Andriamanitra nampiasaina ny anjely kanefa isika no ireny mba hiaina ny fifaliana amin'ny fahitana ny olona manohina ny antso ny filazantsara. Izany hoe tian'Andriamanitra mihitsy ho isika hiara-hiasa aminy, ho mpiara-mombonantoka tokoa, hitory ny hafatra ary hitaoma ny fanahy ho eo an-tongotry Jesosy. Iriko mba ho mpiara-miasa matoky ao amin'i Jesosy tokoa ny ianao ny teny izay ho afafy any amin'ny hafa dia izany dia tsimoka ao amintsika tsirairay avy ka ho lalipaka sy hahatonga antsika ho tafajoro manjakariva. Amen. Iranay tsara indrindra ao, sotra anao manokana izay ny amin'izany teninao izany. Sotra tompo izay manampy sy momba anay amin'ny fandinihana ny teninao. Angataka ny fanahinao masina izay mba hiasa ao aminay tsirairay avy ka ahazo tsirony tokoa izahay rehefa mianatra ny teninao, atsapa fa lehibe amin'ny fiainanay zany ary ampisokatra ny masom-panahinay tsirairay avy.
fandrinonina sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.